Arapaina isika rehetra ry namana malala sakaiza tiana namana tsy foy manaraka ny fandarana. Farany volana febroary sady tsika miazakazaka ary nandritra izay volana izay dia niodikodina nampahatsiaro antsika ny amin'ny resaka fankatoavana Andriamanitra. Androany lohahevitra manao hoe fanamasinana mifandrindra amin'ny fankatoavana. Ny fanamasinana dia iray lalana amin'ny fankatoavana, tsy misaraka amin'ny fankatoavana ny resaka fahamasinana. Romanina 9:7-9. Zao ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra. Fa efa niely any amin'ny olona rehetra ny laza ny fanarahanareo ary faly aho noho ny aminareo satria tiako ho endry amin'izay tsara ianareo ary tsy hihiaro amin'ny ratsy. Teolojia matanjaka ny mahakasika ny atao hoe fanamasinana sy ny fanamarinana ary ny fankatoavana. Ireo zavatra ireo dia tsy misaraka. Any amin'ny Hebreo 12:4 manao hoe izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra. Ahoana ny atonga antsika ho masina? Amin'ny Matthieu 5:7. Aoka ho tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahany rainareo izay any an-danitra. Ny fahatanterahany toetra no atao hoe fanamasinana. Ny toetra tsy misy ota no atao hoe toetra masina. Ny atao hoe olo-masina zany dia tsy olona hoe manao akanjo mirebareba be na mitondra baiboly foana dia miondrika foana, manao kravaty tsara, manao akanjo mahafinaritra. Tsy izany ny atao hoe olo-masina. Fa ny atao hoe olo-masina dia ireo manana toetra tanteraka. Apokalipsy 2:4-4. Indro ny fahamasinan'ireo olo-masin'Andriamanitra dia izay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy manana ny filazanan'i Jesosy. Indro ny faharetan'ny olona masina dia mitandrina ny didin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Ka ny atao hoe olo-masina izany dia olona tonga amin'ny fahatanteran-toetra, olona nankatoa tsy mandika ny lalàn'Andriamanitra ary izay tsy manam-pahamasinana tsy ahitan'Andriamanitra. Izay olona tsy mpakatoa tsy ahitan'Andriamanitra. Raiki-po izany toe-javatra izany. Ahoana ny mahatonga antsika ho latsaka amin'ny fahotana? Latsaka amin'ny fahotana isika rehefa tanteraka ilay Jaona voalohany 7:4-5. Izay rehetra manota ny mandika lalàna ary izay rehetra manota dia latsaka ao anatin'ny tsy fahatanterahana, tsy masina ny toetrany, ota ny fandikanany lalàna. Fantatrareo fa izy no naseo anaisitra ny ota ary tsy mba misy ota ho aminy. Izay rehetra mitoetra ho aminy dia tsy manota ary izay rehetra manota dia tsy mahalala an'Andriamanitra. Matanjaka, mavesatra izany hafatra izany. Fanamasinana tsy afaka miala amin'ny fankatoavana. Ny fankatoavana anisan'ny toetra takiana amin'ny olombavonjy. Iza moa zany? Ianao sy ny ankonanao sy ny fianakavianao, za sy ny fianakaviako, itsika mianakavy zany eo ambany herin'i Kristy sy fahasoavan'i Kristy dia ho tafiana ery afaka mankatoa isika ary isika ilay zanaka sisa mitandrina ny didin'Andriamanitra, manana ny filazana an'i Jesosy Kristy, faharetan'ny olona masina izany. Hivavaka isika. Saotra tombo tsara, mavesatra ny hafatra, manan-danja ary tokony ho raisina am-po, mipakany amin'ny fona ny tsirairay avy. Omeo hery izahay mba olo-masina ankatoa ny didinao ka ho raisina rehefa ho avy ianao Jesosy Kristy tompo. Taio ny tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy. Amen.